feno enitaona androany nisy ny alatsinainy mainty ny zava-misy enitaona aty aorian'ny 20 janoary 7 no entina amin'ity fanadidina ity. 20 janoary 7 20 janoary 5 feno enitaona katroka androany no nisy ny alatsinainy mainty. Alatsinainy mainty izay nisy ny fihetsiketsehana an-dalambe izay nitarika fandrobana samihafa. Anisan'ny lasibatra tao anatin'ireny ny groupe Tico fanana folo teo aloha Marc Ravalmanana, eo ihany koa ny orinasa sy tranombarotra momba ny kojakoja ary informatika. Mikasika ity farany manokana enitaona tao aorian'ny alatsinainy mainty mbola tsy tena tafarina tanteraka ity sehatra ity araka nambaran'Andriamatoa Razafintsalama Gilles. Hatramin'izao aloha ny azoko izany hoe tena mbola tsy miarina loatra ry zareo satria ny tena mampivoatra ny zareo aloha tamin'ireny ilay programma irahana amin'ny fikambanam-be international izany hoe les projets BDP ho an'i Madagasikara ireny no manampy an'ny zareo amin'ny asany. Nefa hatramin'izao zany zao tsika zany zao vao hoe tena hoe manomboka hoe tsara visibilité zay vao manomboka ho avy amin'izay le financement na projet rehetrarehetra eo zany vao tena manomboka hoe mety hisy investissement amina équipement ny projet dia mety manomboka mivoatra amin'izay ny orinasa momba ny teknôlôjia fa hatramin'izao aloha mbola miandriandry daholo mbola miandriandry fa ny raha fa le orinasa plus service no iny mandeha iny tsy nijana mihitsy ary iny mbola mivoatra aloha hatramin'izao resaka centre d'appel resaka raha vao fampiasana teknôlôjia dia iny mivoatra fa iny tsy tena mitaka fitaovana be hoe vaovao be dia tena tsy ampy zany iny hamelomana le zareo le eo amin'ny sehatry ny équipement. Raha momba ny orinasa Tico manokana, hatreto dia tsy mbola miverina anjoro ny orinasa na dia efa eto tanindrazana aza ny mpanorina azy Andriamatoa Marc Ravalmanana. Enitaona tao aorian'ny nisy ny alatsinainy mainty tsy mbola nisy ny fitsarana ny tanterahana mikasika ity raharaha ity na dia namoizanain'olona maro ary nitondra fahavoazana ara-materialy maro. Tsy mbola vita tanteraka ihany koa ny fanorenana ny fahasimbanana teraky ny alatsinainy mainty 20 janoary 7